Ny epistily faharoa an Timoty, toko voalohany. Paoly, apôstôlon'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay eo amin'i Kristy Jesosy, mamangy an Timoty zanako malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoko araka ny nataony razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsaharana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina. Ary maniry ahitanao aho, satria tsaroko ny ranomasonao mba ho feno fifaliana aho. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsia izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loiza renibeinao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Ary noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy iosa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana ny tena. Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika, na ay mpifantony ianao, fa aoka ianao mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra, izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasana sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'i Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafona ny herin'ny fahafatesana, ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'ny filazantsara io no nanendrena ay ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko, ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piaviny izay andro izay. Tanao amin'ny finoana sy ny fitiavana, ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fahampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia, anisan'ireny Figelo sy Hermogena. Omeny tompo famindrapoany ny ankohonan'ny Onesiforosy, satria namelombelona ny fanahiko matetika izy, fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady ahy fatratra ka nahita. Ny tompo anie ampahita azy famindrapo amin'ny tompo amin'izay andro izay, ary ny afatratry ny nanompony ahy tany Efesosy dia fantatrao tsara. Ny epistily faharoa an Timoty, toko faharoa. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro, dia atolory ny olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany koa. Miara-miaritra ny mafiamiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satrom-poninahitra izy raha tsy manezaka araky ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko, fa omeny tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araky ny filazantsarako, izay haretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy, ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no hiaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba hahazoany ireny koa ho famonjena dia izay ao amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika, izy kosa andaha asika, fa na dia tsy mahatoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy
fa tsy mahazo mandany tenany. Izany zavatra izany no ampatsiarovy olona ka hanary-mafy ao anatrehan'ny Tompo izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpiaino. Mahasotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Fa alaviro ny fibedibedena foana, fa mbola handroso amin'ny arantsipanahy ihany izy ireny. Ary ny teniny dia andany tahaka ny aretina miady, isan'ireny Himeneo sy Fileto, izay nania tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsangana amin'ny maty dia mamadika ny finoany sasany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao. Ny Tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany ny ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany omem-boninahitra ary ny sasany alam-baraka. Koa raha misy olona manatoy ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka omem-boninahitra izy, efa no hamasinina ka mahasoa ho an'ny Tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Fa mantsira ny filan'ny tanora fanahy, ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miada ny mpanompon'ny Tompo, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana ahalalany tsara ny marina. Ka hody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sampobelona hanao ny sitrapony. Ny epistily 2 an'i Timoty, toko 7. Fa aoka ho fantatrao izao, fa any amparany ihany dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manampitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny, ireny koa dia alaviro. Fa anisan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy, adaladala, vesaran'ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina, ary tahaka ny nanoheran'ny Jana sy Jambra any Mosesy no hanoheran'ireo koa ny fahamarinana, dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Kanefa tsy handroso intsony izy, fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehanay, ny fahoriana izay nanjohay tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako, ary ny Tompo na afaka ahy tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra taho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, izay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky kosa dia handroso, hiaratsy kokoa sady mamitaka no fitahiny. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoananao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fahatra ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina, izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izay zavatra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ny epistily 2 an'i Timoty, toko 4. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy
izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananaraka anao mafy. Mitoriany teny, mahazo toa, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidihidy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araky ny filany. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka ivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa, mahonena tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao dia efa atolotra sahady, ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, na tanteraka ny fiazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho hay ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo, mpitsara marina, ho hay amin'izay andro izay, ary tsy ho hay ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Mazotoa ka tia amiko faingana ianao, fa dia masy efa nandao hay, satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika, Kresika nakany Galatia, Titos nakany Dalmasia. Lioka ihany no ato amiko, alao Marka, ka enty miaraka aminao, fa mahasoa hay amin'ny fanompoana izy. Tikiko dia nirahiko ho an'i Efesosy, ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha makaty ianao, ary ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra. Aleksandro, mpanefy varaina, efa nanisy ratsy hay be loatra, ny tompo hamaly azy hiaraky ny asany. Tandreminao ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandaharako voalohany analatsiny ny tenako, dia tsy nisy nomba hay fa nandao hay avokoa izy rehetra. Aza mba isaina ho elony ane izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy, mba ho tanterahina ahy tokoa amin'ny ataoko ny fintorian-teny, ary mba ho renjentilisa rehetra izany, ary izao no vonjena tao ambavany liona. Ary ny tompo hanafakay amin'ny asa ratsy rehetra, ka hamonjy ahy ho amin'ny fanjakana any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Manaova veloma amin'ny Prisila sy Akwila mba amin'ny ankohonan'ny Onesiforosi, Erasto ny toetra tany Korinto, fa Trofimo ny lozako tany Mileto, satria narary izy. Mazotoa ankaty alohan'ny ririnina. Manao velomanao Eobuly sy Poda sy Lino sy Klaudia mba amin'ny rahalay rehetra. Ho amin'ny fanahinao anie ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana.